Ry avako malala ao amin'ny tompo ho ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Tenin'Andriamanitra hiatrehana ny farany. Tenin'Andriamanitra hiatrehana ny farany. Zany no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny bokiny Ohabolana toko faharoa amby roapolo ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahiraika amby roapolo. Tenin'Andriamanitra hiatrehana ny farany. Amin'izao andro ankehitriny iainantsika izao, andro ny fahadosom-panantenana, eny fahaverezam-panantenana mihitsy aza, andro ny fiemorana, andro izay hita mifototra sy mivadika avokoa ny zavatra rehetra, andro anjakan'ny faharatsiana ka mahavery hevitra ny zanak'olombelona ary na ny mpino koa aza dia alai-panahy ho very hevitra ao anatin'izany. Ny bokiny Ohabolana izay ny fahazahoantsika azy hatramin'izay dia ny hoe bokin'ny fahendrena, dia manana tenim-pahendrena tsara atolotra antsika hiatrehana izao andro ankehitriny izao izay tafiditra indrindra ao anatin'ny andro farany na ny ora farany. I fahendrena na ny tenim-pahendrena izay mananatra antsika eto dia milaza fa ny fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra no vahaolana ho an'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Rehefa mamaky tsara ny mofinaina eto isika, ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny faharaika amby roapolo, dia hitantsika eo fa miverina matetika fa ny anatra tsara indrindra atolotry fahendrena ho an'ny mpino dia ny tenin'Andriamanitra. Atongy lany ny sofinao, eno ny tenin'ny hendry, ampitandremo ny fahalalako ny fonao. Ambarany fahendrena eto fa ny fiverenana andoha-rano, ny fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra no vahaolana ho an'ny mino. Raha tenenina amin'ny fiteny mivantana kokoa dia ny hoe ny fiverenana amin'ny soratra masina no vahaolana adapte, vahaolana sahaza amin'ny olona-mpiaramonina misy ankehitriny. Tsaroana mantsy fa noho ny fialan'ny zanak'olombelona tamin'ny didin'Andriamanitra no mahatonga azy mihazakazaka amin'ny faharatsiana ankehitriny, ka ny vahaolana dia ny fiverenany ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Ny soratra masina no ampy amany olona-mpiaramonina rehetra misy, olan'ny famoizam-po samihafa ao aminao. Ny soratra masina no vahaolana sahaza azonao hitokiana, tokony ho ampiasainao amin'ny andro ankehitriny. Rehefa vakiana tsara ity mofinaina ity dia ambara eo aza ohatra amin'ny andininy faharoapolo fa tsy misy azo ampitahina amin'io soratra masina io, amin'ilay tenim-pahendrena, ilay tenin'Andriamanitra. Io no zava-tsoa mihoatra noho izay tokony ho katsahina sy tadiavin'ny olona indrindra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, Jesosy Kristy dia nilaza fa ny tsy fahafantaran'ny olona ny tenin'Andriamanitra no ahavery azy. Dirianareo ny soratra masina koa izy fandrao ao aminy no azahoanareo ny fiainany. Mahadiso hevitra anareo koa Jesosy ny tsy fahalalànareo ny tenin'Andriamanitra. Ho anao ary ao anatin'ny famoizam-po
ao anatin'ny fahaverezan-kevitra ho atsika miatrika ny vanim-potoana ankehitriny, vanim-potoana ny fiemorana, vanim-potoana ny faharatsiana, vanim-potoana ny fahasarotana amin'ny endriny maro samihafa. Raha miatrika ny fiainam-piarahamonina ianao dia arakaraka ny iroson'ny vanim-potoana ho amin'ny teknôlôjia vaovao sy heverina fa fandrosoana no vao maika mampitombo ny olan'ny zanak'olombelona. Amin'izao vanim-potoana heverina fa vanim-potoana ny fandrosoana izao no ahitanao olana saro-bahana izay toa ohatrany mbola tsy nisy hatr'izay. Eo anatrehan'ireny rehetra ireny dia ny soratra masina no tompon'ny teny farany. Ny soratra masina no aoka ho eo anoloantsika anampy antsika amaolana. Raha tojo zava-manahirana, raha tojo olana, raha tojo zavatsarotra ao anatin'ny andro farany sika izao, ataovy lahara-pahamehana eo amin'ny fiainany mino ny mampiasa ny soratra masina ho vahaolana voalohany eo amin'ny olam-piainana rehetra izay misy. Ary tsy any amin'ny olan'izao tontolo izao ihany izany no marina, fa indrindra ao amin'ny fiangonana, amin'ny zavatra rehetra izay manahirana ny fiangonana, amin'ny zavatra rehetra izay mampifanolana ny fiangonana, dia aoka ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina no vahaolana. Ahoana no ambarany soratra masina momba ny tranga samihafa izay miseho amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiara-miasa, eo amin'ny sokajin'olona rehetra, any amin'ny sampana sy fampandrosoana maro samihafa any? Aoka ny soratra masina no mpamaolana, indrindra ho antsika fiangonana protestanta. Tena ny soratra masina no mpamaolana ny fiangonana. Ny soratra masina no efa nekentsika homena lanja ka hibaiko ny fiainantsika. Tsy fahendrena fotsiny ihany izany ny fiverenana amin'ny soratra masina, fa tena hasin'ny fiangonana manontolo mihitsy ary mitondra antsika ho amin'ny famonjena koa aza raha teo. Jesosy Kristy ry havako, raha mitondra fanavaozana tamin'ny fivavahana jiosy fahizay dia tsy mba niala tamin'ny soratra masina. Ary soratra masina mandrakariva no niverenana. Raha misy te handova ny fiainana mandrakizay ka nanontany azy ahoana ny ataoko handovana ny fiainana mandrakizay, dia ny soratra masina ny vahaolan'i Jesosy ahoana ny voalaza ny lalàna. Raha misy nanontany azy momba ny didy lehibe, dia ny soratra masina ny vahaolana nentin'i Jesosy. Ny voalohany dia tiavany Jehovah Andriamanitra aho, ary ny faharoa tiavany namanao tahaka ny tenanao. Rehefa tojo zavatra mampangorohoro mafy Jesosy ka nalainy fanasatana tany anefitra, dia ny soratra masina mandrakariva nentin'i Jesosy ny atrehana ireo fizahan-toetra, ireo fakapana maro samihafa. Eny, atrehany ambony hazo fijaliana ary, dia mbola ny soratra masina no ny atrehany ny fijaliana raha teo. Aoka hoentinao hiatrehana ny vanim-potoana ankehitriny izao andro farany izao arak'izany ny soratra masina. Ilay tenin'Andriamanitra sabatra roa lela, maranitra manindrona mampisaraka ny aina sy ny fanahy ary mitonona sy ny tsoka. Dia n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Ray be fiantra sy be indra fo, misaotra sy mideranao zay satria tsaroanay marina tokoa fa ny teninao no tonga nofo na mahaolana izao tontolo izao tao anatin'ny fahotana. Ary ankehitriny izay Tompo, mamerina ny dianay ho amin'ny tenin'Andriamanitra ilay loharanon'ny finoana sy ny fankatoavana anao. Vavaka izay amin'izao andro sabotsy izao, hiatrehana ny fanompoana anao Andriamanitra ny amin'ny alahady, fiderana sy fanomezana voninahitra anao. Mivavaka manokana izahay ho an'ireo rehetra izay manana anjara
hatramin'ny madinika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Entinay ambavaka ny fanomponay ireo hitondra ny teninao, ny afatra ho an'ny fiangonana, ianao anomana azy ireny. Dia ataonay sy angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany mivavaka izany. Misaotra Andriamanitro. Amen.